raha tsaivina tany amin'ny 5 taona lasa zay dia olona teo amin'ny 3 teo eo no niasa tao amin'ny orinasan'ny jama zany ary amin'izao fotoana izao kosa dia efa mahatratra 2,000 ireo mpiasa miara-mamokatra ny vokatra izay vokarin'ny jama. Izay ny amin'iny fa araka ny ahafantarantsika azy isan-kerinandro misy hatrany ny tsara vitana amin'ny ilay lalao gazety izay karakarain'ny gazety izay zany izay zany misaoma io amin'ny alalan'ny famaliana ireo fanontaniana mipetraka ao anatin'ity gazety misy indray ny tsara vitana tamin'ity herinandro ity. Tonga eo amin'ny fotoana anolorana ny loka ny nahazo ny lalao izay zany misaoma isika amin'izao. Ny fanontaniana tamin'ny herinandro iny dia ny hoe inona ny anarany fandarana misy petite annonce ao amin'ny MATV dia valony mazava ho azy hoe petite annonce zay mora dia mora ny fanontaniana betsaka ireo na valy ale izy fa izy menatareto no nahita ny isan'ny mamarina ny valiny dia ny laharana 1040 zany. Arabaina ianao Eliarnirina Aurelia sy Andianiana Tojo Fanirina ie dia ny okanareo zany fanontaniana voalohany ho anareo ho anao aloha zany hoe nareo hoe zany tena mamaky izay zany dia inona ao anatin'ny gazety izay zany no tena hoe akafizinareo? Tonkera dia tonandro zany tena jereko amin'izy. Ary ianao? Ny vaovao, ny tonandro, ny eo koa le kolotsaina maro samihafa. Kolotsaina maro samihafa. Dia ahoana aloha zany nahitanareo an'ilay laharana hoe 1040 izay? Ahoana ny eritreretanareo mety mitotana amin'iny ilay izy? Mitsatotsatoana izy. Fantarao ohatra ilay hoe BDB mamarina an'ilay izy dia somary natao avoavo dia sifara dia mitsatoana. Zany. Ary ny ianao? Torak'izay. Dia nareo zao fa impirina anao an'ilay kilalao izay zany misaoma io? Efa imbetsambetsaka teo maromaro ay dia zava tamin'ny herinandro iny. Voalalao voalohany zany ianao tamin'iny? Voalalao voalohany tena azo? Tapakila maromaro natao tamin'izany sa fito? Hitantsika amin'izany. Afatra kely aho roan'ireo le hoe mpijery antsika amin'ny resaka hoe anentanana zareo hoe hamaky an'izay gazety izay zany zay. Afara kely aty aminay da zany izay dia manentana anareo tsika anareo tsaretsa antsika mpanjifa zany mba anjifatran'ny gazety fa tsy tena misy vaovao marika samihafa ao anatin'izy io. Manatatsika rehetra zany mba mamaky ny gazety izay zany.